Dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny hoadiadintsika anio zany dia momba ny fahalanian'ny président frantsay Emmanuel Macron indray amin'ny deuxième mandat-ny izany hoe inona no mety hoentin'izay karazana fahalanian'ny président Macron izay zany eo amin'ny toerana maha-président azy. Inona no mety ho fiantraikan'izay zany aty Madagasikara. Ny mombamomba an'ny Emmanuel Macron sy i Marine Le Pen zany no resahantsika eto aloha anokafantsika ny fanadihadiana. Emmanuel Macron dia teraka tamin'ny 21 décembre 1977 zany ary 17 taona izy amin'izao fotoana zao. Manambady izy ary manambady any Brigitte Trogneux izay vehivavy efa nanambady teo aloha zany fa nifankahita ry zareo zany i Brigitte Macron tamin'izany andro zany dia mpampianatra teatra ka teo ampianarana teatra zany tao Amiens no nifankahitany ary 17 taona monja i Emmanuel Macron tamin'izany fotoana izany no nitory fitiavana zany tamin'ilay mpampianatra azy. Hitantsika amin'izany zany fa efa misy karazana prédisposition zany any amin'ireo karazan'olona izay ataontsika hoe zany hoe karazan'olona vaventy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsetsatsetsatsyaritra moa zany zavatra rehetrarehetra izany fa hoe président de la République française hatramin'ny 2017 izy zany no lany mandat voalohany ary dia lany tamin'ny deuxième mandat tamin'ity zany dia tamin'ny 2024. Ny fianarana izay nataony moa dia École nationale d'administration ary izy zany no président frantsay fa 5 zany teo amin'ny tantaran'ny frantsay. Efa nanao inspecteur de finance izy zany ary efa niasa tao amin'ny banque Rothschild. Tamin'ny isa 750 isanjato zany no nalany any Emmanuel Macron izay nifanandrina tamin'ny Marine Le Pen izay nahazahoany ny isa 2,470 isanjato. Tao amin'ny parti socialiste zany izy tamin'ny voalohany ary rehefa avy eo dia nanangana ny parti La République en marche izay mitondra ny karazana foto-kevitra hoe sosialy liberalisme sy ny réformisme, zany hoe ny sosialim-bahoaka zany no voalohany amin'ny préoccupation andry zareo ary ny karazana fanalalana ny liberalisme zany ary indrindrandrindra zany ny réformisme dia ny hoe ny fanavaozana zany ny système rehetra ao la France. Niteraka resabe mantsy zany izay hoe fahalanian'ny Emmanuel Macron tamin'ny isa 58,54% raha par rapport tamin'ny Marine Le Pen 41,46%. Izany hoe azo lazaina ihany fa nisy fiakarany zany ny tahan'ny fahazahoan'ny Marine Le Pen vato izany hoe midika bebe kokoa zany izay zavatra izay hoe mandeha bebe kokoa zany eo amin'ilay hoe foto-kevitra ny amin'ny hoe ny frantsay aloha zany no lohalaharana ao Frantsa. Izany mitovitovy ihany zany amin'ny filozofia andriamatoa Donald Trump dia ny hoe ny Amerikanina no lohalaharana zany amin'ny tombontsoa rehetra ao Amerika. Momba ny Marine Le Pen zany dia teraka tamin'ny 5 août 1968 izy zany ary 17 taona amin'izao fotoana zao ary teraka tao Neuilly sur Seine, France.
efa nanambady indroa i Marine Le Pen dia nanambady an'i Éric Lorian izy tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2006 dia rehefa avy eo dia nanambady an'i Franck Chauffreuil tamin'ny 1977 ka hatramin'ny 1997 ka hatramin'ny l'an 2000. Niteraka anankitelo moa izy izany dia i Mathilde Jeanne ary Louis Chauffreuil. Tamin'ny vadiny faharoa zany no nananany an'ireo ankizy ireo. Zanaky Jean-Marie Le Pen izay mpanao politika malaza namorona ny Front National zany i Marine Le Pen ary dia nandray ny fanilo avy tany amin'ndrainy zany nandimby andrainy izy tamin'ny 2011 ary izy zany nitondra ny Front National amin'izao fotoana zao izay mitondra ny anarana hoe Rassemblement National, zany hoe ao amin'ny extrême droite zany no misy ny Marie Le Pen. Nitondra resabe tokoa zany ny mikasika an'izay zavatra rehetra izay satria dia hoe nampitaitaina ny mpiavy rehetra na ny immigrant tao France zany ny hoe raha ohatra ka i Marine Le Pen no lany dia ho voaroaka teto daholo zany izay hoe manana olana zany amin'ny resaka taratasy ao France satria efa karazana fandiovana zany no eritreretin'ny tariky ny Marine Le Pen, izany hoe ny frantsay zany no higioka ny tombotsoa rehetra zany hoe ny frantsay zany no hisitraka ny tombotsoa rehetra ao Fransa. Karazana protectionnisme zany no idéologie izay mitondra andry zareo. Emmanuel Macron indray nefa dia hita fa nisongadina ny fahazahoany ny vato satria izy zany somary nainipasoka ny mpiavy na ny immigrant zany izay tsy de tena hoe nahitsy be ohatran'ny Marine Le Pen zany ny fomba fanehoany hevitra fa somary niolakolaka teo ihany zany ingay Emmanuel Macron ny amin'ny hoe mbola hojerena cas par cas zany ny momba ny immigrant. Ka hitatsika amin'izany moa zany dia ilay avy amin'ilay fitenenana hoe vazaha mody miady satria rehefa te haka ny vato izy dia mazava ho azy fa ny vato avy any amin'ny immigrant zany no notetehany ka izy tsy adala sy andeha akory izy hiteny amin'ny immigrant hoe de horoako daholo izay sy manana taratasy eto Frantsa na hoe horoako daholo izay hoe immigrant tsy de titinay loatra ny hitahiry azy, tsy adala izy fa ny vaton'ireo olona ireo zany no nanana ny tombony bebe kokoa zany raha par rapport amin'ny Marine Le Pen. Inona moa zany no mety hoe ho conséquence n'izay zavatra rehetra izay zany aty Madagasikara sy Afrika. Izay avy no teneniko teo zay dia ny hoe vazaha mody miady fa ny zavatra hitambaran'izy rehetra dia ny hoe ampandroso ny taniny ary dia ny ananan'ny frantsay ny atao hoe fiadanana ao anatin'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia ary indrindra zany dia ny hoe manana ny ampy izay zany ary manana ambombava izay zany no tena hoe ambony indrindra zany raha hoe ny ambition-ny aty amin'ny Occident zany no tiana ho lazaina, izany hoe ny fiaim-piainan'ny tokantrano tsirairay zany dia tokony ahatsapa zany ny tokantrano tsirairay fa manana ny ampy izy, afaka mampianatra ara-dalàna ny ankizy any an-tsekoly, ny ray aman-dreny afaka mitsabo tena ara-dalàna any an-hôpitaly, afaka manana ny fandriam-pahalemana ary afaka matory tsara amin'ny alina ary
afaka mipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona rehetrarehetra izay misy ny confort rehetrarehetra ary afaka manao vakansy, afaka mihinana ny zavatra rehetra izay tiany hohanina ny olombelona tsirairay ary mananasa. Izay zany no tena hoe tanjona izay tratrarin'ny tany mandroso zany ny amin'ny hoe fampandrosoana ny fireneny. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia hoe ao anatin'ny targetra zany an'ireo filoham-pirenena ireo dia ny hoe ny etaetan'ny vahoaka zany no arahany mba hampipetraka azy eo, satria na ny karazana ady izay miseho amin'izao fotoana izao dia misy ny vahoaka izay manohana an'io karazana ady amin'izao fotoana izao io, satria isan'ny nalany Andriamatoa Emmanuel Macron zao ohatra dia ny hoe ny fankafizan'ny frantsay azy ny amin'ny hoe fanohanany zany any Ukraine zany amin'ny hoady ny Ukraine sy Russie io, ary indrindrandrindra koa zany dia ny filazany hoe tany amin'ny Îles Éparses mihitsy izy zany nilaza hoe ici c'est la France, tehatehaka ny vahoaka frantsay hoe tena mahavita azy zany ny présidentsika fa tena miaro ny tombontsoantsika. Io zany dia na mety na tsy mety zany ny fihetsika izay atao dia rehefa ao anatin'ny tombontsoan'ny frantsay zany zavatra rehetrarehetra izany dia mitehatehaka ny vahoaka ary dia mifidy azy indray. Manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia hoe mitehatehaka koa zany ny malagasy izay hoe ity zany ny olona mba itsimbotsimbona atsika ngamba aty Fransa mba sy androndroka atsika fahatany ohatran'ity ramatoa Marine Le Pen ity, kanefa dia arak'izay lazaiko izay hoe miombona foana ireo tany mandroso ireo zany miombona foana izy ara-potikevitra amin'izay ahasoa ny tany, satria profo mazava izay hoentintsika amin'izany zavatra izany dia ny hoe efa nanambara teo ampahibe maso ange ny filoha frantsay Emmanuel Macron rehefa nanontaniany ny filoham-pirenenantsika Andry Nirina Rajoelina tamin'ny conférence izay nataony dia namaly izy fa homenanareo ny Îles Éparses, kanefa dia nivadika indray zany zavatra izany rehefa napatsy aiviny ramatoa Marine Le Pen izy zany hoe inona ity zavatra ataonao ty, tsy azo omemena fahatany ohatr'izany ny Îles Éparses dia iny izy zany no tonga dia niazakazaka zany izy nandeha tany amin'ny Îles Éparses ilaza hoe ici c'est la France. Sationany zany zay zavatra zay mantsy zany ilazako amintsika fotsiny hoe tsy mitondra inon'inona ho an'ny Afrika sy Madagasikara na ramatoa Marine Le Pen ny lany teo na Andriamatoa Emmanuel Macron, satria iray ihany ny foto-kevitra ijoroan'izy ireo dia ny ampandroso ny frantsay. Izay zany dia zavatra izay hoe mba tokony ianarantsika koa zany izay hoe karazana foto-kevitra zay. Inona moa zany no zavatra miandry any Afrika sy Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Efa ao anatin'ny savoritaka tanteraka ny tany mandroso amin'izao fotoana izao, satria dia mananontany ny 3e guerre mondiale ity zavatra mitranga any Russie sy Ukraine ity, satria ny Occident rehetra zany dia efa mivondrona manampy fitaovam-piadiana zany any Ukraine amin'izao fotoana zao mba hoentina zany mifanandrina amin'ny Andriamatoa Poutine izay présidentin'ny Russie zany, ary ny ao ambadiky Andriamatoa Poutine zany dia ny Asie ray manontolo toy ny Chine,
sy ny sisa izany. Ka efa manomboka miseforme zany ny bloky amin'izao fotoana izao. I Afrika zany sisa no tsy mbola hita tsara zany hoe aiza ny tena pozisiony, kanefa amin'izao fotoana izao dia i Afrika no tompon'ny opportunité rehetra ampandrosoan'ny tenany amin'izao fotoana izao. Satria zay efa niteneniko teo zay hoe inona ny idéologie mitondra ny ety amin'ny Occident. Ny azy dia ny hoe œil pour œil, dent pour dent, ary tsy maintsy ampiasainy ny heriny amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana izay nandaniany vola maro, ary tsy maintsy anaovany ihany koa ny investissement, ny fanamboarany ny fitaovam-piadiana raitra dia raitra. Anaraka an'izay ve isika aty Afrika sy Madagasikara, satria izay hoe izay ny hery ananany, ny vola, ny teknôlôjia sy ny fitaovam-piadiana, izay ny herin'ny tany mandroso. Ao Madagasikara sy Afrika ao ny sopotry izao tontolo izao, ao no misy ny karazan-karena sarobidy valeur non périssable izay tsy fahita eto ambonin'ny tany. Manana pouvoir zany ny Afrika sy Madagasikara, saingy tsy mampitahatena, tsy mampitahatena hifanandrina amin'ireo tany vaventy ireo akory isika, fa hoe inona zany no ahafahasika miavotra zany manoloana an'izao karazan-javatra zao. Satria efa azo lazaina fa reradreraky ny lazonady eny zareo amin'izao fotoana zao, teo ny coronavirus ary zao koa zany mananotanina ny guerre mondiale. Ka ny fomba fakany zareo zany ny point amin'ny vahoakany dia io karazana ady ohatran'io zany, satria dia efa niekena ny popularité ndradriamatoa Joe Biden tamin'ny nahalany azy teo, niekena ny popularitény, ka rehefa nanetsiketsika nyity ady tany Ukraine sy Russie ity izy zany izay hoe izy ny tao an-damosiny Ukraine tamin'ny fandrangirangitana rehetra dia niakatra ny popularitény. Torak'izany koa ny président Poutine, rehefa nanomboka ny ady tsy akitsitsy mihitsy zany tamin'ny Ukraine dia niakatra ny popularitény. Izany hoe tsy misy fandrarahiana an'izay hoe iza no fatina, iza no potipotika zany, fa ny azy zay zany ny hoe idéologie dia ny hoe domination zany. Iza moa zany no mandresy amin'izao fotoana izao. Azo lazaina ke hoe zany hoe raha ny tany vaventy rehetra anie zany dia azo lazaina fa samy nandresy izy fa ny vahoaka ny potipotika. Isika nefa zany asika ao Afrika sy Madagasikara dia mila mitandrina zany manoloana an'ireo zavatra rehetra ireo, satria isika tsy manana fitaovam-piadiana raitra, isika tsy manam-bola, fa manana ny tany, manana ny olona, manana ny arena sarobidy, manana ny maitso mafana sy ny zavaboary mahateo-ty sy mahateo olona. Izany no ananatsika ny ranomasina izay feno arena, feno hazandrano. Amin'izao fotoana izao zany dia ity saitsika ity zany no mila miasa bebe kokoa zany ry Madagasikara, ry Malagasy, mpiray tanin-drazana. Ity no mila miasa bebe kokoa satria misy ny fitenenana hoe c'est maintenant ou jamais. Inona no apinga sy
ny lefina sy ny zavatra rehetra afaka hoentsika miady ato. Efa nianarantsika ny teknôlôjia tamin'ireo tany vaventy, efa betsaka ny mahafehy an'izany. Manana isika ny sandry, manana isika ny saina, manana isika ny fanahy, afaka mifandamina ny amin'ny hoe andao amin'izay mba samy ahazo tombontsoa. Satria raha mbola mizingizina zany isika ny amin'ny hoe samy mandeha samy mitady, samy mameno ny paosiny, rehefa avy eo andositra hoaiza amin'izao korotana rehetra izao, taoko ngamba fa efa tsy lamaody tsony izay eritreritra hoe andositra izay, raha ohatra zany ka te ho toteny sy te ho ela fanapahana ho mamy-bahoaka, dia angamba tsaratsara kokoa zany amin'izao fotoana izao. Filoha izay mieritreritra zany ny hoe faty hijanona ho faty ao an-tanidrasana, hanao zay mamy hoditra amin'ny vahoaka, hanome ny vahoaka ny zo fototra maha olombelona azy. Izay angamba no hitako fa mety ho tsaratsara kokoa zany ho an'ny Madagasikara. Mampalahelo dia mampalahelo ny hoe voatery tsy maintsy hanafatra vary, voatery tsy maintsy hanafatra ny PPN. Zavatra azo vokarina ao atoerana daholo zany zavatra rehetra izany, raha ohatra ka misy izany ny organisation sy ny rafitra matipaika izay atsangana. Manan-kevitra isika malagasy, manan-tsaina, manam-panahy, afaka miketrika an'izany karazana planification rehetra izany, afaka ampandrosoantsika ny tantsika. Raha misy ny fitiavan-tanidrasana sy ny atao hoe sentiment d'appartenance, satria rehefa mipetrapetraka ao aminao, volenany amin'ny ankizy, dia ny mbola kely ny atao hoe sentiment d'appartenance, dia hikoja izy ary hanaja ny tanidrasany hoe anao ange io ala io izay manome ny maitso mavana, mampitsiriritra ny torista, dia tsy ho simbany ny ala. Anao ange io arabe sy ny zaridaina rehetra sy ny trano mahafinaritra, ny université izay naboarina Olovainjafy, rehefa apetraka ao anatin'ny sainy tsirairay fa atsika io dia ho ajainy. Ary ny mpitondra koa rehefa ao anatin'ny sainy koa ny hoe ity vahoaka ity ange tsy afaka hieritreritra firy raha ohatra ka noana, tsy afaka hianatra ange raha ohatra noana ny ankizy, tsy afaka hanana ny maha olombelona azy raha ohatra ka sy mitafy tsara ary tsy manana ny fahasalamana. Izay zavatra rehetra izay zany dia hoe tokony ao anatin'ny vinavinan'ny mpitondra, fa satria tsy misy afa-tsy Afrika ihany no afaka, ny Afrikanina ihany no hanafaka ny Afrika, tsy misy afa-tsy ny Malagasy no hanafaka ny Malagasy, tsy misy afa-tsy ny zanaky ny faritra ihany no afaka hanafaka ny zanaky ny faritra. Ka rehefa mitovy tantana daholo, samy mahazo ny zony sy ny anjarany daholo, dia Malagasy iray, ny Malagasy rehetra ao anatin'ny fahasamihafana, satria tsy afaka isika ny andingana ny zavatra efa misy eo, ny fiarahamonina efa misy eo. Misy ny filozofian'ny filozofy atao hoe Tao, rehefa mandeha ozy izy manaraka ny ranomasina, tilomano ozy izy andeha ery ampita,
dia ny manaraka ny onja ozy izy no azo atao mba hatodianao any amin'ny apita ny ranomasina izay tianao andehanana ny manaraka ny onja fa sarotra ozy izy ny manohitra ny onja olokendry ao Chine izany filozofa Tao izany mandinika zavatra maro ka aleo miainga amin'ny zava-misy eo, miainga amin'izay fiarahamonina misy eo no miara-mientana ary miara-misalahy amin'ny tanjona tokana dia ny fiadiana amin'ny fahatrana. Ny fiaraha-miasa amin'ny tany mandroso dia tsy afaka hiala amin'izany sika, tsy afaka andingana etapy ozy izy ny fitenenana fa tsy maintsy sika miaraka miara-miasa amin'ny tany mandroso kanefa mametraka ny mahatompon-tany ianao. Ianao ny tompony, ianao no manao ny planification, ianao no manolotra azy ny rafitra izay tokony apetraka dia ny hoe samy mba mahazo tombotsoa gagnant-gagnant. Satria rehefa tsy apetraka ao izay karazana rafitra izay dia mazava ho azy fa hitohy foana ny fanapakana. Mila miditra tsara ao anatin'ny saitsika izany zavatra rehetra izany. Rehefa mbola avelanao izy amin'ny fahazahoana tombotsoa miopampana sy ny vahoaka ao anaty fahatrana mangitsokitsoka ao aminao. Rehefa mbola avelanao izy hoe izay zany no fandehany dia hitohy izany zavatra izany hatrany amin'ny taranaka aty aoriana. Ary iverenako ny momba ny Marine Le Pen teo. Marina fa izy izany no lazaina fa hoe ratsy fanahy izany fa tadidio fa ny vazaha mody miady dia efa mifanaraka ary zareo hoe ianao mody manao tsara fanahy. Misy zany zavatra rehetra zany rehefa any amin'ny toeram-piasana any tsy izaho akory no andeha hiteny ianao an'izany fa misy ny manao tsara fanahy dia misy ny mametraka ny disiplinina ary misy ny manao toeran-tsizaka amin'ny immigrant izay miasa ao. Andeha ianao zany hitaraina ary amin'ilay tsara fanahy fa tadidio fa mifampiresaka ane izy rehetra ao ka dia ianao no raisi-potsiny eo andeha hiresaka hitaraina any amin'ilay atao hoe tsara fanahy fa efa système izay fiarovany ny tanindrazany. Izay no atao hoe lobbying. Ianao zany isika ao Afrika sy Madagasikara mba mila mahay mametraka an'izay hoe karazana lobbying izay hoe Madagasikara atsiky ity. Mila mipetraka izany lobbying izany eo amin'ny mpandraharaha ny malagasy aloha mba mahay mirahina ny hoe ny vola misirikilina dia ao amin'ny samy malagasy mba vidio ny zavatra vita gasy fa tsy ary amin'ny Coco Chanel ianao no mietsena isaky ny 2 minitra ary madama angetroka. Inona moa nefa zany nomeny Coco Chanel anao? Coco Chanel nefa maty. Vola ho an'ny frantsay zany no hoentinao mandeha manao shopping isaky ny 2 minitra any Frantsa mba vidio ny lambalandy izay amboarin'ireo ampiray tanindrazana aminao. Misy efa tsara tarehy be ngereny misy efa tena fine pointe mihitsy ny mpanjaitra malagasy. Dineo akaiky ny zavatra ohatran'izany, ny poketra sy ny sisa efa mba vitan'ny malagasy zany. Ny mpandraharaha mba mifampividy entana fa tsy hoe ny vola rehetra halefa
any amin'ny karana sy ny sinoa sy ny vazaha dia eo samy mifampitrefla ny samy malagasy samy mpandraraha malagasy kanefa hoaiza moa amin'ny tenin'ny président Poutine hoe l'Afrique c'est la cimetière ho sisy. Inona ny antony dia ny hoe ny afrikanina ho sisy dia miaina aty amin'ny Occident izy na ny andreo tompo-piainany fa rehefa maty izy vao zay vao miverina ny Afrika. Trafikenao me mahery ambava-omana ampomeritreritra no meko eto. Tsy mitsara an'izaniza ary tsy manome lesona an'izaniza fa fifampizarana no ataoko eto. Tsy mitsangana ho lidera an'izaniza fa karazana lidera d'opinion ifampizarana anjara brika ho an'ny mpiray tanindrazana no apetrako eto. Ao anatin'izany ny tokony ampipetrapetraka tsara ny lobeina eo amin'ny resaka fahasalamana. Meo ny karama sahaza azy ny dokotera nianatra 5 taona tany amin'ny faculté de médecine ary mitsabo ny vahoaka. Meo ny toerana misy azy tokony hisy azy sy ny karama sahaza ho azy. Ny mpampianatra izay manabe ny ankizy meo ny karama sy ny toerana tokony hisy azy izy ananany motivation hampianatra ny ankizy izay ho avin'ny firenena rahatrizay. Ny mpitandro ny filaminana meo ny toerana tokony hisy azy sy ny karama tokony hisy azy hitandrovany ny filaminam-bahoaka mba hahafahan'ny vahoaka hamokatra amin'ny kalalahana tsisy tahotra, tsy hisy ny karazana tebiteby amin'izay karazana projet ataony amin'ny fiainana. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra ho anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.